mianatra eo atongotry Jesosy isan'andro. Fahameraba-tsika tsirairay avy indray atratra ity alahady fa 7 volana jolay ity, tonga eo amin'ny lesona ho an'ny lehibe indray isika. Nasanao naraka izany hatramin'ny farany, vavaka isika. Tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao zay tratra ity fotoana manokana ity, anarana ny teninao mangataka aminao Tompo mba hiteny manoloana anay ny asa omponay faniriana indrindra, dia ho tany lonaka hiatsiri ny teninao ny fonay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe fivavahana sy fisaorana. Fivavahana sy fisaorana. Averintsika ny tsenjery amin'ity lesona fahatelo ity, manao hoe amin'ny alalan'ny fanahy masina dia azon'ny mpino fantarina ny fioaran'ny halehiben'ny hareny ho antsika izay mino araky ny fiasan'ny herin'ny fahirezany izay nataony tao amin'ny Kristy tamin'ny nananganana azy tamin'ny maty sy ny nampitoerany azy eo amin'ny tanany ankavanany any an-danitra. Amen. Noho ny fifalian'i Paoly nandrefa mandroso ny finoanan'i Jesosy ny mpino ao Efesosy ary mifankatia, dia nanao tatitra izy fa mahatsiaro azy ireo ambavaka zany Paoly. Amaky isika ny Efesiana 1:5-10 sy ny Efesiana 1:7-10 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Ary noho izany izao koa rehefa nandre ny finoanareo an'i Jesosy Tompo izay hitan'ny olona masina rehetra. Ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny teny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo. Eny ao aminy koa ianareo rehefa nino nasiana tombo-kasety amin'ny fanahy masina araky ny teny fikasana. Amen. Nampahalelo ny tonom-bavaka ataontsika indraindray, feno fitarainana ny amin'ny zavatsarotra sy ny olona. Ny vavaky Paoly ao amin'ny Efesiana dia maneho fa ny fisaorana ny tena votoatin'ny vavaka. Aoka isika hitanisany fitahian'Andriamanitra ary hisaotra azy noho izany, aoka ho hitantsika ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra ao anatin'ny toe-javatsarotra, dia hidera azy isika noho ny fanatrehany izay manova ny fiainantsika. Aoka hankalaza ny fahasoavana sy ny herin'ilay Jesosy nasandratra isika, sady hisaotra azy noho ny fitahiany an'ireo olona hifaneraserantsika. Inona no tsy ambaratelon'ny Paoly ny amin'ny vavaka manova, dia ny fiderana sy fisaorana ny lehibe indrindra ao anatin'ny vavaka. Hoy koa i Paoly manao hoe izaho izy tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Inona moa zany no tena hevitry ny hoe mivavaka aza mitsahatra? Mandoalia mandrakariva, mova ianao mba mandoalika mandrakariva mivavaka amin'Andriamanitra ihany koa, fanontaniana apetrako amintsika zany. Tsy mitombina raha izany manko ny hevy midika kosa zany fa rehefa mitahiany fanahin'Andriamanitra isika dia misokatra mandrakariva ho amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny heriny fotsika eo ampizorana ny lalam-piainana. Mandinika ny fitahiany mba hisaotra azy noho izany. Midika ho fahavononana hiatrika ny olana eo amin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra izany.
fitadiavana torohevitra avy aminy ao amin'ny fiaina na amin'ny mora zany na amin'ny sarotra. Ny hevitra izany dia miaina tsy manalavitra an'Andriamanitra fa mifandray aminy mandrakariva ary mifandray aminy ety kokoa hatrany ary vonona mandrakariva no tariana. Matetika loatra isika no mihevitra fa tsy pirian-javatra ny mivavaka fa nampiny eo amin'ny fiainan'ny maha-pianatra natao ho tanterahana arak'izay mety amintsika. Hafa kosa nefa ny fanazavan'i Paoly no raisiny am-poa ny fivavahana ho an'ny kristianina tany Efesosy ka nisaorana Andriamanitra noho ny amin'izy ireo. Ampita ao anefa izany ao amin'ny efisiana 1 io asaiko ianao hamaky azy ary hitantsika ao anatin'izany fa nanao fanelanelanana ho azy ireo izy iankina ny aina tokoa ny vavaka ho an'i Paoly. Eny tena iankina ny finoana kristianina mihitsy ary tsy ho azy ihany fa maninona koa moa isika raha manandrana ho tahaka an'izany mananantsika fifandraisana ety dia ety amin'Andriamanitra. Maneho fitalahoana ary antso ho amin'ny fivavahan'ireo andinina lazain'i Paoly ireo ary fanasana antsika tsirairay avy za sy ianao zany mba handinika ny fiainam-bavantsika manokana araka ny fahitantsika ny fanoloran-tenan'i Paoly ho amin'izany. Lesona antsika androany zany dia mamotipototra ihany koa ny fandraisan'i Paoly ny vavaka izay nataony tena ho lohalaharana tokoa ao anatin'izany ny fivavahana sy ny fisaorana, fiderana sy ny fisaorana. Matetika ny ao anatin'ny vavakantsika fangatahana tena maro ao anatiny. Azonao antsika koa zany no manao tahaka ny fivavahan'i Paoly izay tena manao ao anatim-bavaka fisaorana tena betsaka tokoa satria iveriny fa ilay Andriamanitra izay inoantsika tokoa dia efa manome izay rehetra ilaintsika ary mendrika ny isaorana mandrakariva. Afaka isika misaotra anao zay rehony amin'izany lesona nomenao anay io izany. Mangataka aminao izay Tompo mba mpianatra anay mandrakariva ahafahanay mahatsapa tokoa fa lehibe ny fitiavanao anay ary akasika ny fonay tsirairay avy izay miaina izao fandarana izao, akasika ny fiainana ihany koa ny fiainana tokantrano na ny toerin'ny fivelomana na ny asa na ny fianarana dia ianao ny tompony hitahy azy amin'ny fomba manokana. Dia izany vavaka izany dia tononona isangatana amin'anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.